Manatany araba ary toklasy toko vavy ary falitafaraka aminao ndray izay amin'ny takarivan'ny zoma ity manasanao avy hatrany izay anaraka hatramin'ny farany fampalalamba avao eto amin'ny fahitalavitra MATV minitra maromaro ny rahantsika eto anarahantsika ireo matomba vontsongadina tamin'ity andro androany ity isany amin'izany ohatra ny fanehoan-kevitra nentin-drareo teo anivon'ny CFAFI mahakasika ny fiainam-pirenena eo ihany koa ny olana eo amin'ny mpivarotra amoron-dalana ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra izay tsy mitsaha mikaraba olana an'izay ny tompona ndraikitra samy hafa ho andrareo anivon'ny banky BFV dia nanohana ilay fikarakarana ny fivoriana goavana izay tanterahana eto Madagasikara ny volana novambra avy zao ity banky ity araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tontolo politika aloha no etsika misantatra Palalambo ary ny antoko HVM nanirva vao Madagasikara no mitana anjara toerana lehibe ao anatin'ireo androm-panjakana misy eto Madagasikara raha ny fanazavana nentin-drareo teo anivon'ny sehatra fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena na ny CFAFI no ahafantarantsika azy tsy misy anefa ho ity farany vokatra azo tsapahitanana mandiso fanantenana ny vahoaka malagasy zany ho hiatrany ny fanazavana. Tsy mahafa-po ny vokatry ny asan'ny fitondrano araka ny fijery ny sehatra ny fanaraha-mason'ny fiainam-pirenena na ny CFAFI mandeha ila ny fitantanana ny firenena noho ny tsy visian'ny mpanohitra tena mijoro pitsikera ny asan'ny mpitondra. Tamin'ity lalam-panohenana farany fiditsika ity no nametrahana toerana manokana ho an'ny mpanohitra ary ny mpitondra antsika ankehitriny ireo isany nafahantsika nahazo an'ity lalam-panohenana ity dia gaga sy talanjony izay fa rehefa tonga eo amin'ny rehefa mipetraka zany na lalam-panohenana tsy hita intsony indray ilay olona ny voyany le hoe ilay napetraka ny mpanohitra matoantsika ho any hiditra tamin'izay hoe mena toerana ny mpanohitra zay dia tsapa fa ilaina ny sin'izay mpanohitra zay mba tsy handeha ila ny mpitondra ankehitriny tsika tsy misy mpanohitra zany hoe mandeha ila ohatrany kirarony be aminahy rehefa mandeha ila ohatran'izay mandringa ka zay zany ary zany anisany angamba ho zahay mahatonga atsika amin'izao fotoana hoe tsy mahafa-po ny vokatra amin'ny asan'ny fitondram-panjakana ka zay mahatonga anay hoe mahamerimberina hoe aoka tsy adino fa nametrakatsika fa mila toerana manokana ny mpanohitra tsy ny hoe hitabataba fotsiny mandritra ny mandat anankiray fa indrindrindrindra ahafahan'ny olom-pirenena ho zahay mijery rehefa tonga ny fe-potoana hoe iza indray ary zany no afaka tena hitondranay. Tsy mbola mipetraka ny tena demokrasia eto Madagasikara ary mbola ny tombotsoa manokana fa tsy ny tombotsoa amin'ny malagasy no mibaiko mitondra hoy ny CFAFI samy variana amin'ny fanomanana ny 2024 ny mpanao politika hoy izy ireo ary adino ny tombotsoa iraisana. Manoloana amin'ny fahavoazana mahazo ny firenena mitaky ny fandraisana andraikitry ny rehetra ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny CFAFI.